salama daholy Lionel Marianty. Lionel, afaka sorala am'zay le cache-bouche efa 3 mètres ny elanelatsika. Ay marina mo. Salama daholy Lionel Marianty ato amin'ny Covid-19 le mitsy aloha resantsika ty zavatra ty. Tena misy lafy tsara no anaranga ty cache-bouche ty nitareko mantsy raha malala fa somary tsy de tsaratsara zay ihany. Fa am'zao afeniko ato anatin'ny cache-bouche le izy. Taloha rehefa mandeha eny an-dalana ka mahita sipa tsara be de somary sarosarokenatra zay foana. Fa am'zao satria manao cache-bouche de rehefa mahita sipa tsara taria de tena jereko ambony ambany mihitsy koa. Moralako am'ireny zange mba bogosy ihany koa fa afeniko ato anatin'ity fotsiny le izy. Fa nisy fotoana hoa zany côte sip efa nilamina tsara ny sery sip efa mativady zay ny côtiko tam'zany. Fa tonga teo amin'ny fotoana nisorana le cache-bouche fa tena niova hevitra tampoka hoa le sip. Azafady ramose fa vao nahazo SMS aho hoe nitsangana tamin'ny maty indray le vadiko. Ankoatran'ny hoe lafy tsara ny cache-bouche de azo lazaina ho nanova zavatra ihany koa izy ty. Taloha nifankaty zavatra ray ihany tandremana rehefa tato anatin'ny crise Covid-19 de lasa niampy anankiray koa le izy. Tsy afaka manao frais anara-molotra tsy voaro aminao fa risqué be zany. De andao ary tena. Zany ihany fa tato anatin'ity confinement ty ihany koa de nisy mifepetra niraisinay tato an-trano mba hisoroana an'ity aretiny ty. Ny zavatra rehetra avy any ivelany vavahady de tsy maintsy diovina zay vao ampidirina ny trano. Ny olona ato aminay rehefa avy miantsena de ny zavatra rehetra avy any de tsy maintsy asaiko sasany daholo aloha. Na légume na voankazo na paty amin'ny sachet na famerim-boly asaiko sasany daholo. Eny fa na ny fary mazava ho azy tsy hainao zay zavatra nikasikasika tamin'io tany. Zany hoe zay zavatra avy any ivelany rehetra zany de sasana daholo. Misy bande akamako anankiray zay koa manao ohatrany fa le rindray tena tonga de maniaka be. Neny asa so tsara aloha lafariny io alohan'ny anaprimana so de voan corona sika. Natakinina fahadiovina ozy izy le hira anankiray zay any totokena tsy mba fanasa. Mety gagnareo manino zay ato an-trano manao ohatran' zany. Aleo zavaka kely imagine que hoe nandeha nividy biscuit anao de le mpivarotra nividiananao an'le izy nefa nahazo vola misy corona de nitazona an'le vola izy de ny tanany nitazona an'iny vola iny ihany nefa rehefa aveo hanomezany zavatra anao. Karaha mikitika an'le partie nitazomany zany anao de midika fa efa nifindrany aminao koa le izy de fa zezika ihany koa zany anao raha tsy mitandrina. Ohatra faharoa imagine hoe nandeha posina taxi be anao nanao ny fitandremana rehetrarehetra anao nefa ny akanjonao fa mikasikasika tamin'olona nisy corona na tamina seza zay tsy fantatrao ny fahadiovany de iny akanjo iny nefa tonga de noentinao tany an-trano tsy nisoloinao le izy fa tonga de nifampikasikasika tamin'ny pray-trano ianao de rehefa aveo ianao nanao test de fantatra fa voan'ny Covid-19 de manome tsiny hoe zany efa nanao cache-bouche nefa. Ny problème amin'ity Covid-19 ty mantsy de zavatra tsy hita maso ny andivantsika tsy mba ohatrany hoe miady amin'ny mpandrava na ohatr' zany. Ny ao anatin'ny lohan'ny lahy rehefa mivoaka ny trano hoe avity mihitsy koa raha mafy. Non tsy zavatra hitan'ny lahy. Tsy masahana akory kaish. Ato anatin'ity toedra raha ty ihany koa za tena mbola tsy mahasahy mandeha eny amin'ireny toeram-pisakafoanana na reny restaurant reny mihitsy aloha. Ny antony voalohany moa zany za tsy manam-bola. Ny faharoa ho anahy manokana mety ho voatandriko raha ny vatako fa ny fikarakaran'olona ny sakafo zay horosoanao eo tsy fantatrao zay any ambadika any. Tsy hainao na tsy voatandry ny fahadiovana na ny fepetra zay tokony atao rehetrarehetra. Mba hisoroako ny tena loza de tena aleko tena tsy mandeha mihitsy. Zany nefa tsy midika hoe zay restaurant rehetrarehetra de maloto daholo hoe tsy mety daholo zay sakafo arosony eo fa mitandrema ihany. Bref natao zany rehetrarehetra zany mba hisoroana ny loza fa zao ry zalahy na eo ny geste barrière na eo ny cache-bouche na eo ny fitandremana ataona ohatran'inona fa tena solution arisentsika an'ity zavatra ity de tsisy ankoatran'ny tena hoe fijanonana ao an-trano de misy teny aminah ndray zao hoe zay ne none zay ne mila mivoaka an-trano vao manakoanine tsy fanomezantsiny iny zalahy rehefa tena hoe tsy maintsy moa de atao ahoana fa 5 kosa raha ohatra ka hoe mbola azo atao ny mijanona ao an-trano de mijanona ao an-trano ihany raha ohatra hoe tsy maintsy voaka de manarano toromarika rehetrarehetra manarano fepetra rehetrarehetra zay omeny mitondra fanjakana zao hoe marina fa mafy amintsika le confinement ry zalahy nefa na de zany tokony mba jerentsika ihany koa ny côté positif an'le izy ho anahy manokana zao tena tsy nananeritreritra ny andrafitra zany mihitsy raha tsy nisy an'ity confinement ty zao zany navita fandriny donc atoroko anareo ina nataoko tanaty ala ato le ty tada c'est fandrina tsotra kely loatra n'io koa ve tu calme c'est pas n'importe quelle fandrina sara mse ye le izy sady fandrina no seza lava ndenge atoroko anareo ohatra na ahoana ny pause rehefa atao seza
ratsiratsy kely le izy tsotra kely fa afa mihitsy zany hoe ny tananao ihany nanamboatra an'le izy fa zay mandeha farana ty vidéo ty ry zala mety be deabe zao nareo niteny Lionel ifahinay daholo nge zany hoe manao cache-bouche janona ao an-trano ajaho nelanelana ray metatra fa zao tena tsy hijanona mihitsy reny sensibilisation reny raha tsy tena ampiarintsika satria raha mbola tena miparitaka ny covid-19 eto Madagasikara de midika zany fa mbola tsy de mitandrina tsara tsika noho izany de manentana antsika rehetrarehetra mba hanaraka tsara an'ireny fepetra reny de Lionel Marie teto amin'ny covid-19 Salut.